izao mbola iafarany fiainetsika fa mangavo anao mpitondra fivavahana mba raisorena draikikareo amozy ty firenena ity fa mijaly ny vahoaka malagasy fa sao mba ianareo olon'Andriamanitra vahoakan'Andriamanitra no sisandrasana amozy ty firenena malagasy ity raha fananana men'Andriamanitra dia mapetaka ary mpitondra roa aoriana amin'ny fitondrany filora-balimanana efa tanteraky ireo dia tenao mitondra ny firenena malagasy izany atin'izany no tsy nilatsahana filopirenena tamin'ny 2013 satria ny mpitondra voalohana dia Tetezahita ary ny mpitondra faharoa dia izay fitondrana isaky ny firenentsika izao ary rehefa manina dia mazava tsara afaka fitolotona ary mbola misy mpitondra roa aoriana ny filora-balimanana dia nao no mitenen'Andriamanitra amontsy anarina ty firenena ity dia mandeana izay elinao zao ka dia noho izany tsy milatsaka tokoa izay tamin'ny 2013 ana-pofona fa tsy 2013 efa manina fa aoriana ary pofo izany mivoakan'Andriamanitra izay mbola hitantsika amin'izao fotoana zao ka resy lava mivoakan'Andriamanitra nanao ny antso tao hoe andao paster raiso mandraikitrao amontsy ty firenena ity ka le ametrahananao dia izay vahoakan'Andriamanitra vonona ametraka anao ka raha ny alalany fifidianana io dia vonona izay ametraka anao ny alalany fifidianana izay lekonana olo zareo dia tsy afaka manolotra kandida fa eo no amiko izay nifinoninao politika eo fandresena ny fahatrano eto Madagasikara mangatanareo teo mba anotra ny pastera raha fifidianana no ametrahana azy eo etina politika filohan'ny GPFM tonga eto dia renareo zany antso zany dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa raha ianareo vahoaka malagasy rehetra tsakanafaka no manaiky fa ametaka ny tena teo ny fitondrana na ny alalan'ny fifidianana na ny alalan'ny fomba hafa dia manaiky azy satria reto efa raha sikakareo dia vonona ny tenako andraina ndraikitra anarenana ty firenena malagasy dia amin'ny taonao avy dia sonan'Andriamanitra lehibe fa tonga ny fotoana misy fotoana daholo ny zavatra rehetra ary re koa ny fitarainany vahoaka sy ny fahorian'ny vahoaka malagasy rehetra noho izany izay dia tsy nanoana ary tsy hanoana kandida intsony amin'ity satria efa antso ny tonga ny amonjenan'ity firenena ity ka mba tsy hanakorontanan'izay kandida rehetrarehetra anay hoe ifandrombaka hoe toandro zay dia efa nomenan'Andriamanitra anay ny antso hoe vonjeo le firenena dia aleonay nandray andraikitra amonjen'le firenena fa tsy hanoana kandidan'izy intsony zay satria efa ilatsaka izany raha ohatra ka ekeny zay GPFM matoko tena avy anao fa ho lasa satria le faminaninao mbola mibahana be sy tena manasokajinanao mpaminasanto fa toko raha ny vahoaka anao ametraka anao Jehovah nefa niteny dia izay matoky an'Andriamanitra izay fa io miankina vahoaka malagasy raha izy vahoaka malagasy hoe zay tsy mila mpitondra fivavahana fa mpanao politika ihany no ilainay dia manana safidy ny vahoaka fa mbola be da be ny mpanao politika eo mbola te hitondra mbola te hiverina amin'ny fitondrana dia malalaka ny vahoaka malagasy raha ohatra ka tsy ty mpitondra fivavahana fa mpanao politika fa zay kosa matoky fa ty firenentsika malagasy ty misy tanàn'Andriamanitra efa tonga fotoana amonjena azy zany matoky ny herin'Andriamanitra izay manolotra ny pastera mahery reny mety misy hoe firenena avy any ivelany filoham-pirenena hatramin'izay manko misy foana ny firenena avy any ivelany manohana ny filoha mipetraka teo mety misy ve firenena zao fanapa-kevitra zao aloha dia tsisy fifandraisana amina firenena iza mihitsy na iray aza fa dia malagasy madio mangaraharana ary mbola tsako milaza eto tsy mbola nisy firenena iray na mpitondra fanjakana avy amin'ny firenena hafa ny fampiresaka tamiko na nyresaka taminay fa dia etaeta ny vahoaka io dia namaly ny antso ary na ny GPFM maza dia mbola androany izy zao vao naheno an'izany etaeta ny vahoaka izany ka izay natonga ny fiangonana ilaza hoe apetraka amin'ny toko GPFM amin'ny fanolorana ny pasteur Moela raha sitrany ny
antoko no anaovana zany satria ny fiangonana tsy afaka manolotra candidat tsy misy zany hatramin'izao aloha firenena anankiray vahiny mifandray aminay fa izany akory ny tsy midika hoe inonona fotsiny koa ny fiangonana apocalypsy na hoe ny antoko GFFM raha hotoka tonga ny fotoana ka lany somatsara ka itokamonina eto tsika fa tsy maintsy ifandray tsika fa saingy na ifandray firenena vahiny ary tsika iova ny politika atsika am'izay fotoana zay fa tsy tokony teo tsy takany teo alotsony satria handray ny hevitra avy any amintsika malagasy rehetra sitrapon'Andriamanitra ka totoza somatsara tafapetraka amin'ny toerana ny amin'ny zay ifandraisantsika amin'ny firenena ivelany sy ny fifanarahana amin'izy ireo ka zay ekentsika voaka malagasy ifanarantsika voaka malagasy ny fanarahana ka ifampiarahana avokoa zay ho atao rehetrarehetra mikasika any amin'izany. Pasteur Moreau tsy matahotra ny fingafingana manoloana zao fanapahan-kevitra lehibe zao. Tsy matahotra? Tsy matahotra ny fingafingana mety hitranga? Mety hitranga tokoa zany satria tsy misy olona faly amin'izany hoe Pasteur Mayolla no filoham-pirenena satria be da be ny mety ho very tombotsoa amin'izany. Ny tiako resany hoe mivery tombotsoa dia ity tsisy tsony ny fanondrana na rem-pirenena tsokosoko, tsisy tsony ny fanaovana tantely afadrakotra ny rem-pirenentsika malagasy, ny kolikoly sy ny aferafera isan-karazany fa hanova rafitra hitantanana n'ity firenena ty anao refondation arak'izay faniriny voaka malagasy rehetra mba hialana amin'ireo crise mivery nisataony fa ny rafitra mifehintsika ty mihitsy no mahatonga n'io crise isaky ny mpitondra mipetraka io ka tsy hahafahan'ny firenena mandroso zany ka dia andray zay sosokevitra rehetrarehetra zay fa ho betsaka ny fahavalo betsaka tsoty na dia apetrako raha ohatra ka tsy mety amintsika malagasy ny anafoanana ny kolikoly sy ny aferafera maizina rehetrarehetra sy ny fanondrana ny arem-pirenena tsokosoko tsy fampidirana ny arem-pirenena ny vola miditra amin'ny fanjakana fohy be fa lany tsiraray avy raha tsy mety aminareo ny andravako an'izany dia aza mifidiana fa tonga ny fifidianana fa zany no atao ka ireo olona ngamba zay mahatsapy fa ho very tombotsoa dia anao hoe tsy handeha ntsony ny aferafera sy ny business maloto sy ny famotsim-bola sy ny kolikoly sy ny karazany dia azo antoka fa tsy maintsy hanentsika ro olona reo ary tsy ho tia ary anakana amin'ny fomba rehetrarehetra fa n'izay malagasy vonona hiady amin'izany dia hiary asa amiko zany zavatra. Mitodika amin'ny ihany koa